Alahady fasimbifolo volana aogositra mbola faly mitsidika ny tokantranonao ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao hariva izao ary misaotra anao hatrany mbola manaraka ny fahitalavitra matv amin'izao alina izao atolotratsika ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany ny baolina kitra no resantsika voalohany amin'ity hariva ity ny farana androany ny andro fahatelo farany amin'ny lalao-mandroso fedina ny tompontakany Madagasikara ho an'ireo ekipa efatra miatrika ny Poules Des As raha ny vokatra aloha dia ho an'ny tetsy mikanjan'ny votovorona dia nandresy tamin'ny satelo noray izy ireo manoloana ny Poules ary tany Antsirabe kosa dia nisaraka atsala io ray noray no Fossa Junior sy ny FC Vakinakaratra ofitiny namana zakino amin'itsika amin'ny hariva ity ny vokatra izay lalao izay indrindra fa nitety amin'ny kianjan'ny votovorona. Tsy nahita mpiovana ny filarana vonjimaika amin'ny dingana famarana ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra na ny Poules Des As THB Ligue des Champions taorian'ny andro fahatelo farany fiodinana voalohany nataondro amin'ny tolakandro tany Antsirabe sy tetsy votovorona. Mijanona eo amin'ny larana faharoa ihany mantsy ny ekipan'ny Knapsa Sporitasina dia nandresy tamin'ny satelo noray ny ekipan'ny Poules tao an-kianjany azy. Vao nanomboka 12 minitra ny lalao dia natafiditra baolina ho an'ny Knapsa Eric. Ity baolina tafidity izay saika niteraka olana kely nahita mantsy ny Poules fa en position de hors-jeu ity lohalaran'ny Knapsa Sport ity. Minitra taorian'izay dia napiditra amin'ny baolina faharoan'ny ekipan'indray lalaina rehefa nisy ny tsy fankazahoana teo amin'ny vodilarana sy ny mpiandry-tsatoka azon'ny Poules. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia nitarika tamin'ny satelon'ohatra ny Knapsa Sport satria napiditra baolina fahatelo indray tojina ikalosa. Voniditra ny fizara-potoana faharoa dia niezaka nanenjika ny Poules tsy nentina tafiditra baolina nefa izy ireo ratsy tany amin'ny minitra fahadimy amin'ny valopolo tamin'ny alalan'ny Dino. Tany Antsirabe indray dia voatazon'ny ekipan'ny FC Vakinakaratra Adsala ray noray teo an-kianjany ny ekipan'ny Fossa Junior FC Boeny. Xavier nanokatra nisa ho an'ny tompo-tanàna tamin'ny alalan'ny penalty teo amin'ny minitra 7.
Manasala nisa ho an'ny Fosa Junior FC kosa Ibadio teo amin'ny minitra faefatra amby telopolo. Na dia teo azy zany izy fahombiazana azo ny tany amin'ny Vélodrome Matsirabe zany dia mitana ny larana voalohany hatrany ny Fosa Junior FC Boeny manana isa 7. Manaraka azy ny Knapsa Sporitas manana isa 9. Miakatra moramora kosa ny FC Vakinankaratra eo amin'ny larana fahatelo manana isa 4. Faefatra farany ny ekipa ny LGCO Plus. Ny 2 septambra ho avy indray moa vao hitohika hiditra amin'ny andro voalohany fidinana faharoa ity Poules Des As THB Ligue des Champions ity.